L'actu du jour. Efa naneo zay fanokevitra zay ny président l'Assemblée nationale sy ny bloc permanent iny zavatra iny efa hatramin'ny voalohany efa hita fa tafara kely ny zavatra fiovana nisy teto amin'ny firenena dia nandray fitondrana ny filoham-panjakana ankehitriny sarotra tamin'ny gouvernement teo aloha fahalalako azy ny hevitra koa sarotra tamin'ny gouvernement teo aloha mbola hanao elefi hanova zavatra be da be dia izay vonona tao no narosony mba hampandeny raharaham-panjakana rehefa vita iny tamin'izany fotoana zany ny akamoron'ny député na ny bureau permanent efa niomana mihitsy amin'ny LFR tsy maintsy hikidika zavatra be da be tsika mba ho totombotsoan'ny vahoaka iny angamba hitanareo fa nokevitra maromaro tato iny tsy dia zavatra hoe surprise loatra iny satria efa nomaniny sy nombavambahoaka ihany koa hoe hikidika zavatra be da be amin'ny LFR ty ary mino fa tanatin'ny nicotine iny mahatonga président l'Assemblée no nijoro na no hevitra ohatran'izay izy mako zany tena marina efa lasa purement politique le situation misy amin'izao ino tsara ny fanazavako mahatonga ananteny zany dia zao maro loatra le miazakazaka eo amin'ny resaka fividiana filoham-pirenena aloha aza adiny fa mifandray io ny antony dia zao na ny président l'Assemblée nationale mety eritreretin'ny olona hoe latsaka filoha na ireo mieritreritra ireo latsaka candidat filoha reo mieritreritra ihany koa hoe raha mbola tafajanina eo assemblée io dia base manokana ho an'ny olona zay mahay miara-miasa aminazy io dia lasa mandeha aby kritika manontolo betsaka ane raha atao hoe procédure jereny anatin'ny asan'ny député mihitsy ane zany hoe rehefa LFR dia kitihana zavatra izay makarary ny vahoaka ka ino moa zany ny addition'ny solombavambahoaka raha hikitika an'io ndray ny solombavambahoaka amin'ny LFR zao hoe foanana io misy tsy izay ve ny tadavintsika ka ino mahatonga le critique à gauche à droite fa rehefa manao ny asa solombavambahoaka anafaona an'io dia izay ny zava-dehibe raha sanatria mivava tsy hanano indray solombavambahoaka dia ina indray ro mety ho resanao zay ne le olana fa io olana manontolo resako anareo na ny député rehetra tsika miteny zao tena tsapako hoe miaina pression hafahafa zay le député lasa ohatra hoe misy feo mibitsika ambadika zany lasa tsy afany manao ny asany ny député akoatrana fa raha zany ndray tsy matahotra an'izany fa raha ny kanko manokana jere zao vao miteny zavatra marina zavatra mafimafy ka tsy mety amin'ny olona zay te hilatsa candidat eo dia mandeha mpanao kidnapina reny mafia reny tsika tsy dia zany loatra raha olo oatra zany tsika tsy napezaka voaka disika fanadina amin'ny place misy anazy ka tsy teteny raha tsy eto fa tiako tenenina dia hoe na iezaka ny anao ny asa mafy ary sombavambahoaka rehetra dia dadavana fomba ahafahana manapepo anazy mampitahotra anazy endrika rehetrarehetra zany aseho ny politicien manozongozany Assemblée nationale io dia io le député lasa tsy hitany tsony zay ho raisiny fa nazanona zany tsy membola didy zahay ao miezaka ny manao zahay ao fa io resaka teneninareo hoe Assemblée nationale io tena purement politique io ary tatoato nalaza io hoe Assemblée nationale zao raha vao zao zahay tsy matahotra an'izany raha za miteny zao tsy matahotra fandravana an'izany fa ataovy amin'ny ara-dalàna dia ataovy malaky ny fividianana raha sanatria tsy maintsy ho tonga amin'izay tsika raha izay tokoa ny afany firenena miarina ho tongotsy vahoaka tsy manan'olo amin'izany raha ny tenako fa izay hoa ataovy anatin'ny saintsika foana misy ireo tanora karaha mampanao politika mihitsy manozongozana io satria matahotra le mpanao politika sasany hoe io ndray matosy teny io ane io député io miaraka aminazy dia io na sainy manomana propagandiny tsy ferany zany misy ihany koa ny mpanao politika sasany hoe tsy manana base izy dia sahirana izy ka io raha sanatria mivava zany raha sanatria mivava hoe rodana io za miteny anao fa misy fiatraika be da be amin'ny fiainam-pirenena io misy fiatraika io na ianao manontany anao malala tsara an'izany hoe misy fiatraikany io na tiana azaka an'izany hoe vaoaka malagasy ka ny tiako tenenina anay mpanao politika mihitsy ny tena fototra ny krizy tena fototra fanabadona tena fototra tsy mampandrosony ty Madagasikara ty na ty na sy ty io resaka firongony io rehefa manoana ny rakoto dia tsy lazaina fa firongony le olona rehefa manoana ny rabe dia lazaina fa firongony le olona tsisy resaka firongony zany fa vita ny fitondrano ny andrajoelona dia efa zavatra vaovao zao na firongony le olona na tsy firongony dia samy tompony ty Madagasikara ty samy sarotiny amin'ity ary samy manana taranaka amin'ity fa aza amanipilena sainy vahoaka tena misitatsika tanora mandraisa ndraikitra zay amin'ny andraikitra tandrifanao ahafahanao manarina ny firenena fa raha hoe irakoto ohatra na politicien ranona nandrisika anao
dia aza miditra amin'ny loatra fa adin'izy sy ny filohana teny meram-pirenena any ohatra na adin'izy sy ny mpanao politika any ohatra dia izy mahazo tombontsoa aminazy dia ianao no arosony dia ho aiza no avinao amin'izay ka ny anantsy ohatra hiajadinatsy atao an'izay fa tsarao amin'ny asa izay ataonay zahay indrindra fa ny tenako fa eo tsika mahita anazy. L'actu du jour.